Salama daholo eo vaovao hafa kely indray no entina amintsika ato anatin'ity atao tagasy amin'ity indray mitoraka ity. Taitra sy talanjona avokoa ny rehetra raha nahita ny publication izay nataony radio tsy miankina anankiray any Antsohihy renivohitra any, izay radio azo lazaina fa eo ankaiky ny ministry ny mponina teo aloha izay nirotsaka fidina ao sombavim-bahoaka ao Analalava amin'izao fotoana izao Ramatoa Soflira Prince ary isan'ny mitarika moa izany ao Analalava amin'izao fotoana izao. Ka nilaza moa ity radio fréquence soif ity fa omby 400 no hoanina hafanay ny mpanakanto fandrama ihany koa ny lanonana amin'ny faha 12 sy faha 17 ny volana jona ho avy izao ho fisaorana ireo voaka ny Analalava izay nifidy an'ity Ramatoa Soflira Prince ity. Ka eo indrindra ny mpametra-pantanina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Tena omby 400 tokoa ve sa 10 fanoratra ilay fanaovana publication ho ireo sasany. Ka izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Tsara ny manamarika fa amin'izao fiandrasana vokatra fifidianana ofisialy izao dia efa nahitana anireny vokatra vonjamaika izay navoaka ny CNI ireny ary hita taratra tamin'izy ireny fa maro ireo kandida izay tena mitarika amin'ny salanisa lavitra dia lavitra raha oharina amin'ireo kandida izay nifaninana taminy tany amin'ireo distrika tsirairay avy izay nirotsahany izy ireo. Ao moa ireo izay tena hita fa ao anatin'ny alelo tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny fahadisombany tenana satria raha ny hevitra ny holany kinanjo nefa tsy izay ny zava-nisy fa tena ratsy dia ratsy ny vokatra izay azon'ireo kandida izay ny hevy tena azy holanimbahoaka amin'ny distrikta izay nirotsahany izy ireo avy. Ao indray ireo izay kandida azo lazaina fa révélation tamin'ity taona ity izay tsy nampoiziny be sy ny maro nefa dia nahavita zavatra tsara ary nahazo vokatra tsara dia tsara mihoatra ireo kandida izay noheverina fa kalaza tamin'ny distrikta izay nirotsahany izy ireo izay. Maro ny zavatra hita teo ihany koa ny savorovory isan-karazany ary samy miezaka miampanga etseroa ny andaniny sy ny ankilany amin'ireo kandida rehetra izay nirotsaka ireo amin'ireo tsy fanarahan-dalàna madinidinika izay niseho taloha nandritra ary taorian'ny fifidianana izay. Ka izay rehetra izay dia azo lazaina fa nanamarika an'ity fifidianana sombavim-bahoaka tamin'ity taona 2024 ity avokoa. Ho an'ireo izay kandida rehetra izay nahazo vokatra tsara moa tamin'ity fifidianana sombavim-bahoaka ity dia hita amin'izao ankehitriny izao fa tena ao anatin'ny hafaliana tanteraka ary tena miramiran-dava. Misy amin'izy ireo azy dia tena lanonana be mihitsiny ary tsy lanonana kelikely zany fa lanonana mangotrikotrika mihitsiny ny sasany mandra-pahiandrasana an'izao valim-pifidianana ofisialy izay hovoaka ny HCC izao. Izay moa ilay hoe samy amin'ny fomba fanehony ny hafaliany daholo ny tsirairay na dia eo azy zany malahelo tsy maintsy misy foana moa ny mifaly. Alahelo ny hafa dia hafaliana ho an'ny hafa hoy ny fitenenantsika mahazatra izay. Mba ho fanehona an'izay hafaliana izay moa dia fomba fanao amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ny mamonomby rehefa misy n'izay hafaliana izay ho an'ny ireo faritra izay fady Kisomo mazava ho azy. Raha toa ka mihazo an'iny faritra ny Sofia iny ianao rehefa misy lanonam-pianakaviana na koa hafaliana izay na eo ihany koa ny famadihan-drazana sy ny fanambadiana ary ny maro hafa rehefa zavatra ao anatin'ny hafaliana dia misy foana izay hoe famononomby izay satria izay ny fomba mampanao amin'iny faritra ny Sofia iny. Ka tsy ambakana zany ity vaovao izay nolazainy radio tsy miankina iray ao Antsohihy ity manoloana any trangan-javatra izay fanehona hafaliana ao amin'ny distrika Analalava ao moa ity nolazainy radio anankiray izay tsy miankina ao Antsohihy izay antsoina hoe fréquence soif izay eo ankaiky ny ministra ny mponina teo aloha Ramatoa Soflira Prince ity radio fréquence soif ity. Ka nilaza moa ity radio fréquence soif ity fa hanao lanonana goavana i Ramatoa Soflira Prince ao Analalava ao mba hafisaorana ireo voaka rehetra ny Analalava amin'izao vokatra tsara azony ao amin'ny distrika Analalava izao. Ka ny mpanakanto fandrama no hanafanana lanonana manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 jona ho avy izao. Nilaza moa ity radio tsy miankina ity fa omby 400 no vonona ao anatin'ny 2 andro izay atao rozazy fa voafidy député Ramatoa Soflira Prince. Taitra avokoa ny mpanarabaovao taoriany izay vaovao navoaka ny radio tsy miankina izay fréquence soif ary radio isany ankaiky ny ministra teo aloha ity izany hoe Ramatoa Soflira Prince
izay miorina ao an-tsoy moa ity radio ity. Nanambara tao amin'ny page Facebook moa io radio io fa ofisaran'ny Ramatoa Soflera Prinsiany voaka ny Nalalava dia hanolotra omby efajato ho vonoina hatao sakafo ao Nalalava ny sabotsy 12 jona sy ny alahady 17 jona ho avy zao ny tenany. Arak'izany dia manontany tena ny rehetra, omby efatra ve sa omby 7 no tiany mpanoratra ho soratana sa misy diso ve io vaovao navoaka io? 20 minitra taty aorina mbola tsy niova ny famoahana izay vaovao izay. Mety azo lazaina ve tena hitombona izay famonona omby efajato zay no atao sakafo ao anatin'ny 2 andro monja fotsiny ao amin'ny distrika iray io ao amin'ny faritra Sofia io, samby sadaikatra avokoa ny mpanara-baovao maro. Tena izay tokoa ve ny laharam-pahamehana arahintsika eo no mety hotohiny izay vaovao zay. Fa hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny vaovao manambara fahadisoany izay vaovao navoaka ny radio tsy miankana izay. Zay ihany moa no mahakasika ny resaka any Analalava eo amin'izay famonona omby ho ataony Ramatoa ministry ny mponina teo aloha Soflera Prinsiany izay fa ndao ara ho resantsika kely ny mahakasika ny tontolo ny zavakanto ihany eo amin'ny mpanakanto Dain Rotsaka moa ity ho resahantsika ity ao anatin'ny famaranana n'ity video ity. Anisan'ny mpanakanto efa nabe zanaka ihany koa ny kandida solombavam-bahoaka Dain Rotsaka izay nandresy vonjomaika ao amin'ny distrikan'ny Befandriana Avaratra ao amin'izao fotoana izao. Namoaka sary moa izy tamin'ny omaly ary nampahafantatra ny rehetra izay mpanaraka azy an'ity zanany vavy ity izay azo lazaina fa tena efa lehibe ary ivelany izy no mipetraka amin'izao fotoana izao. Ka nanararaotra izany moa Andriamatoa Dain Rotsaka nisaotra ireo voakany Befandriana rehetra izay nifidy azy tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny ary ny vahoaka rehetra manerana ny nosy koa dia nahita an'ity fanambarana izay nataony ity dia nanararaotra ny rarisoa ho azy mianaka ireto. Tena mahafinaritra mahita azy mianaka ireto zao moa ilay tena hoe tsara ny miteraka ary rehefa mahita ny zanaka ka lehibe tahaka an'izao vao may mampitehiteraka izay. Tsara ny misy zanaka ary tsara ny manana taranaka. Izay moa nitsodran'ny tsara avy tamin'ireo razambe sy ireo olobe tany aloha Mitterrand fitolahy fitovavy. Izay moa nitsodrano azo lazaina fa tsara indrindra raha ho an'ny malagasy moa izay. Indrindra fa nitsodrano izay mivoaka avy any amin'ny faritry ny avaratry ny nosy iny moa izay fitenenana izay. Ny fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra dia ny taranaka izany hoe ny zanaka ary ny zafy eo ihany koa ny zafyafy sy ny maro hafa. Tsara ihany koa ny manana vady hendry sady mahay manajatena izay koa dia irariny rehetra avokoa. Ny mahatsara ny mananjanaka dia mba misy mpandova ianao rehefa lasa ankorazana ary ny fanananjanaka izay dia midika fa tsy tapitra treo ny fiainanao fa mitohy any amin'iny zanakao iny izay fiainanao izay rehefa misy ny tsy maheo anao satria moa ny aina tsy mifametra ary ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tsy ho mandrakizay mihitsiny fa rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy samy handeha daholo ny tsirairay fa tsy misy iaina eto ambonin'ny tany mandrakizay izany. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovetrany miabone amin'ny chaîne antsika mba hafanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy sy tena gasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.